fiaraha-miasa amin'ny foibe famantarana ny toetrandro sy ny tetikasa be résiliente dia nanomboka ny fampiresesana tany amin'ny volana desambra 2024. Ny fifampiresahana natao dia mikasika ny hoe andeha hanangana na hanamboatra fitaovam-pandrefesana vita eto an-toerana izay vokatra ihany koa ny fikarohana eo amin'ny université Antananarivo izay ifanomboana ny école supérieure polytechnique Antananarivo département météo sy ny foibe famantarana ny toetrandro izay hanampy bebe kokoa ny école supérieure des sciences agronomiques ao amin'ny département ny forêt izay ampiasa mivantana ilay fitaovam-pandrefesana mba hafahana manaraka ny fitombon'ny bambo. Dia ny fanekena zany fa ho atao izay famatsiana arabola izay ny école supérieure polytechnique Antananarivo mba hafahana mamokatra an'ilay fitaovam-pandrefesana izay ho atao indrindra hifanaraka amin'ny filan'ny tetikasa. Ny tombotsoa kendrentsika amin'ny fampiasana ny fitaovana io aloha dia mifototra bebe kokoa amin'izay asa-pikarohana izay, izany hoe ahoana no ahafantarantsika ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro eo amin'ny fitombon'ny bamboa amin'ny ankapobeny. Izany fiarahana miasa izany dia ahafahantsika aloha eo amin'ny sehatry ny fikarohana mamoaka ny asa-pikarohana ny hainao manjery rehetra ny fiarahana ao anatin'ny fikarohana. Ho an'ny mponina eny an-toerana indray dia ataony ho fanaraha-maso ny tranga ara-toetrandro izay misy eo amin'ilay toerana no tena ho ampiasantsika azy ka ahafahany mandray fepetra mialoha mba entiny miaro ny tenany sy ny fananany. Izany hoe zany ankoatra ny fitaovam-pikarohana azy dia ho fitaovana hoentina ho fampandrosoana ny faritra ihany koa izy io. Io fitaovam-pandrefesana io dia ho tafiditra ao anatin'ny réseau national des observations météorologiques hoe mandray anjara ny vantany izy amin'ny famelona an'ireo atotam-baovao mahakasika ny toetrandro any amin'izay faritra misy azy ametrahana azy. Ary izany rehetra zany dia manatsara ny vinavina izay ho avoaka ny foibe famantarana ny toetrandro ho an'izay faritra hipetrahany ilay fitaovana. Raha fehezina zany ho an'ny foibe famantarana ny toetrandro dia mameno isa an'ireo fitaovam-pandrefesana ho an'ny toetrandro ny fanamboarana an'io fitaovana io. Raha raisitsika zany amin'ny fampiasana azy mivantana kokoa dia ampianarintsika ny mponina eny an-toerana ahafantatra marina ireo tranga ara-boajanahary na ireo tranga ara-toetrandro izay misy manodidina azy ka azontsika refesina sy araha-maso amin'ny alalan'io fitaovana izay novokarina miaraka ao anatin'ity tetikasa ity. Famarana dia manantitra ny fisaorana ho an'ny tetikasa izay nanome fitokisana ny foibe famantarana ny toetrandro sy ny école supérieure polytechnique Antananarivo amin'ny tosika sy fanomezana ny famatsim-bola mba hafahana maneho ny asa-pikarohana mba ho antoky ny fampandrosoana eto Madagasikara dia ny fahavitan'ny fitaovam-pandrefesana ny singa mandrafitra ny toetrandro. Marihana fa ny foibe famantarana toetrandro sy ny école supérieure polytechnique dia manana fikasana hanaparitaka an'izy io ho an'ny sehatr'asa rehetra ka izay no antsoina-trany isika rehetra izay vonona hiaraka isalahy tahaka izao ataon'ny foibe famantarana ny toetrandro miaraka amin'ny école supérieure des sciences agronomiques département forêt amin'ny alalan'ilay tetikasa be résiliente izao mba ahafahantsika zany mampandroso ny firenena sy mampitombo isa ireo fitaovam-pandrefesana izay vitantsika eto an-toerana
ary ny tombony azo amin'izay vitetoetoeran'izay dia azotsika ampifanarahana amin'ny filana misy eto atoerana ny fitaovana ary mora kokoa ny mikajy sy mikolokolo azy mba hampaharitra azy ho amin'ny fotoana rehetra izay ilantsika azy.